Izaho raha Tanirina Marie Charline, izay mpiara mivavaka ato amin'ny Andramika izaho, dia faly miaraba ny pasitera Rakotosalama Mivady sy ny zanany amin'izao fahatratraran'ny 15 taonan'ny Akia Radio izao, ary mirary ny elezan'ny filazantsara izay tarihinareo ho manerana ny tany. Amen. Izao 15 taonan'ny Andramika izao ny Akia Radio izao, na ny Akia Radio Fandahara, dia misy tononkalo kely atolotroanao. Etsengevanao tantaraiko hoe androany ny fotoana 15 taona fankalazana ny tsanganany Andramika izao Akia Radio, fa ny ako kosa mbola herintaona monja fa toy ny 15 taona niara-niaina tamin'izy ireo, satria nikoka ny fahasambarana, nikoka ny fiadanana, nikoka ihany koa izany sakafo tanahy izany izay noentiko niatrika ny fiainana, izay tsy noeritreretin'ny saina fa hay tena vahaolana, izay tena tsy vitan'olombelona ary tsy vitan'izaniza, fa ilay Andriamanitra irery ihany no afaka mamaha izay olana tsy zakan'ny saina ary tsy takatry ny antsika olombelona izany, satria dia tena mahagaga tokoa ary tena mampanontena fa avaiza ary ilay fanahy, avaiza ary ilay hery, tsy avaiza akory fa avy aminao, avy ao am-ponao, avy aminao, ilay fatokisan-tenanao, ilay faharetanao, ilay fangirifirianao rehetra natokanao omenao azy, dia tsy inona izany fa manonona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Ifaly miarahaba ny zoky radio Akia Radio sy zoky mampiona amin'izao natratrarana amin'izao 15 taona ny Akia Radio izao. Dia voalohany indrindra moa misaotra indrindra tamin'izay rehetra ny fampizaranareo teto tamin'ny Facebook, ny ten'Andriamanitra sy afatr'Andriamanitra rehetra nataonareo nandritra izay fotoana izay, fa tena hoe nampiova ny fiainan'ny olona izay nanara-dianareo tokoa izay rehetra izany ho an'izay nandray sy miaino ka nankatoy izay rehetra nampitondrainy Andriamanitra ho anareo, ary tafitanareo tokoa ny ten'Andriamanitra sy ny afatr'Andriamanitra rehetra izay nomen'Andriamanitra reo ho amin'ny tena amin'ny olona tsirairay avy. Dia misaotra anareo amin'izay rehetra izany, dia mivavaka ho anareo mandrakariva koa izahay mpanaraka anareo, tahin'Andriamanitra hatrany ane anareo amin'izay rehetra tainareo, omba anareo mandrakariva aneny tompo ianareo vady sy ny ankohona anareo. Dia misaotra fa tena nandray sy nalesina be dia be izay rehetra nampitainareo tamin'ny olona mpanaraka anareo, na amin'ny toetra zany, na amin'ny staff rehetrarehetra, eny amin'ny teny izay rehetra nampitainareo tamin'ny olona ho an'izay nandray. Tena hoe nampiova fiainan'olona tokoa izany, tena hoe niovany amiko manokana monaro ny zavatra niraisiko izay rehetra nampitainareo, tena hoe nandresina fiainana sy fiadanana tokoa izay rehetra nomenareo anay. Dia mirary soanareo hatrany amin'ny asan'Andriamanitra, eny ombanareo mandrakariva ny tompo amin'izay rehetra nataonareo sy mbola ho ataonareo ihany koa aminay, engany mba hitombo hatrany ny tombonandro izay mbola omeny tombo anareo sy mbola anaovanareo ny asany ampitanareo zany amin'ny olona tsirairay avy, mba ho famonjena ho an'izay mbola mitaridrehitra, ho an'izay mbola variana amin'izao fiainana mandalo izao, ka mba andraisan'ny famonjena izay nomeny tompo ny tsirairay avy. Voninahitra eo an'Andriamanitra. Amen. Bon anniversaire Akia Radio. Miarabanareo mivady dia iroborobo hatrany ny fandaharana dia ho tratry ny taona mitsingeringerina indray. Say manokana moa dia matsiaro mahery hatramin'ny nanarahana izao fandaharana izao, dia manasa antsika rehetrarehetra ihany koa hanjoyan'izany Akia Radio izany, fa tena mampahery dia mampahery tokoa ny fandaharana ao amin'ity Andramika izao ity. Dia mirary soa ny Akia Radio. Mirary soa Akia Radio.